enisaocyanao jeso malalo tsatrizao fotona mamizao ianaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. Falmerabahantsika tsairay avindray tonga ty amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny ity ary manasa antsika hatrany anaraka hatramin'ny farany ho an'ireo izay tanora anatin'izay sokajy taona izay zany tsotrandriamanitra isika satria mbola manana-potoana ary manatombona andry andray ny fahasoavany alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona an'io zany dia rehefa afaka isika raha ny tsara indrindra mbola misaotra anao indray izay fa nomenao tombotsoa ahafahanay mianatra ny teninao. Tompo foazo ny foamam-panahinay mba hahafahanay mandray anao mandrakariva ka ianao mihitsy tompo no angatahanay mba hiteny manoloana anay hianatra ny teninao izay anaran'i Jesosy amen. Amin'ity androany ity talata 10 ny volana aprily dia hitanao fandalinana isika toy ny isaky ny talata izay makasika mandrakariva ny lesona amin'ity anandro ity zany ny vaovao mafaly momba ny fitsarana izany. Jery isika ny amin'ny toatikevitra ny tenandriamanitra anankiroa ny salamo ny boky ny apokalipsy ny salamo salamo faraka amin'ny 5 ny voalohany sy ny faefatra no vakitsika voalohany manao toy izao minaran'i Jesosy ho an'ny mpivety hira salamo nataon'i David fonona tanam-paminanina ny kao aminy rehefa naka Batseba izy mamindrafo amiko Andriamanitro araka ny fahasoavanao araka ny habeny fiantsahanao vonohy ny fahadisoako sasao madio mba ho afa-keloko ary diova aho mba ho afa-pahotana fa tsaroko ny fahadisoako ary eo anatriako mandrakariva ny fahotako taminao dia taminao ihany na nitaoko ary izay ratsy eo masonao no nataoko mba ho marina ianao raha miteny ary tsy anatsiny ianao raha mitsara amen. Ny apokalipsy toko 20 ndray ndiny fa 12 manao hoe ary nahita ny tany aho na ny lehibe na ny kely nitsangana teo anolohan'ny seza fiandrianana ary novelarina ny boky ary nisy boky iray koa novelarina dia ny boky ny fiainana izany ary maty dia notsaraina arak'izay zavatra voasoratra tao anatin'ny boky araka ny asany. Amen. Ireo tenin'Andriamanitra roa voalohany ireo dia hitantsika tokoa voalohany no ny fandraisan'izy ireo dia amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Ny salamo dia mametraka ny fitsarana marina izay ataon'Andriamanitra. Ilay apokalipsy toko 20 kosa dia mampiseho an'ireo adingin'ny fitsarana izany hoe Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianana velarina ny boky ireo boky ireo dia misy boky maromaro ao anatin'izany ny boky ny fiainana voalohany ary ny maty izy dia nitsaraina araka izay voasoratra ao amin'ny latin'ilay boky. Ao amin'ny latin'ilay boky izany dia manambara ny asa ataon'ny tsirairay avy izay ho tsaray ny asa ataoko izany ary ny asa ataonao. Ninona mety ho fanoratana ny aran'ny bokintsika amin'ny boky ny fiainana dia tsy maintsy hamarinina izay safidina ataontsika izay ao anatin'ny boky ny asa. Vakitsika indray ny apokalipsy toko 4 ndiny voalohany sy ny faefatra sy ny apokalipsy toko 5 ndiny voalohany sy ka hatramin'ny 12 toy izao mivaky ny tena aminaran'i Jesosy. Ary niaraka tamin'izay dia voatsinja ny fanahy aho ary indro seza fiandrianana mipetraka tany an-danitra ary nisy anankiray mipetraka teo ambony seza fiandrianana ary ny tarehan'ilay mipetraka dia tahaka ny vato jaspis koa karneola
ary havana mitareny emeralda ny nanodidina ny seza fiandrianana ary manodidina ilay seza fiandrianana iray dia ny seza fiandrianana 420 ary teo ambon'ny seza fiandrianana ireo dia nisy olona 420 mipetraka mitafy fitafiana fotsy sady ny satroboninahitra volamena. Hitantsika amin'iny tapany voalohany iny fa ireo zavatra rehetra miseho any an-danitra indrindra fa manleo izay manoloana ny seza fiandrianan'Andriamanitra izay ao anatin'ny voninahiny tokoa dia ireo olona izay mitanontroka eo anatrihan'Andriamanitra izay mitsara an'izao tontolo izao. Ny Apokalipsy 5 indray no vakiantsika ny voalohany ka hatramin'ny 12 manao hoe ary hitako fa iny nisy boky voasoratra tao anatiny sy teo hivony mipetraka mafy tamin'ny tombo-kase 7 teo an-tananankavanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana. Ary hitako fa indra nisy anjely mahery niantso tamin'ny feo mafy hoe iza no mendrika nokatra ny boky sy hamany tombo-kaseny. Tsy nisy tany an-danitra na tetỳ tany na tany ambanin'ny tany na sokatra ny boky na nahajery azy. Ary nitomany mafy aho satria tsy nisy hita mendrika nokatra ny boky na hijery azy. Ny anankiray tamin'ny loha olona nanao tamiko hoe aza mitomany indro ny liona avy amin'ny firenen'ny Jody ny solofon'ny Davida. No efa naharesika nokatra ny boky sy hamany tombo-kaseny 7. Ary hitako fa indro teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina 4 ary teo afovoan'ny loha olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voaomana natandroka 7 sy maso 7 dia ny fanahy 7n'Andriamanitra ny raha nankany amin'ny tany rehetra. Ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanana ankavanan'ilay mipetraka teo ambon'ny seza fiandrianana ary rehefa nandray ny boky izy zava-mananaina 4 sy ny loha olona 420 dia nankohoka teo anatrihan'ny zanak'ondry sady samy manana ny lokanga sy lovia volamena feno didikazo manitra izy dia vavaka ataon'ny olo-masina izany. Ary ny hira firam-baovao izy ireo nanao hoe ianao no mendrika haka ny boky sy hama tombo-kaseny fa voavony ho ianao ary ny rahanao no nafotanao an'Andriamanitra. Olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny sy ny olona arin'ny firenena rehetra ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitsika ireo ary mpanjaka ambony tany izy. Ary nahita aho sady nanjy feo nanjely maro manodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina ary ny olona ary ny isany ary alinalina sy arivoarivo nanao tamin'ny feo mahery hoe ny zanak'ondry izay ny vonoana dia mendrika andray hery sy harena sy fahendrena sy faherezana sy haja sy voninahitra ary saotra. Amen. Hitantsika amin'izany fa misy zavatra ifandraisany tokoa ireo izay zavatra misy any an-danitra sy etỳ tany voala hitantsika koa fa noho ny sorona nataon'i Kristy teo Kalvari dia mahavazavatra maro any an-danitra indrindra ny famonjena azy sy ny famonjena anao izany mba ahafahantsika manana anjara ao amin'ny fireneny lanitra. Dia izy irery ihany no hamaha ilay tombo-kase, izy irery ihany no hamaha ihany koa ny fomba fidirantsika ao an'Andriamanitra ary ny fitalahoany ny fanamarinana antsika ao amin'Andriamanitra dia ao anatin'izany. Izany dia mitaritra ny fitiavan'Andriamanitra ho antsika ary rehefa vao mafalo ho anao izany satria no ny aminy dia mandray ny famonjena isika. Dia ny rariana dia aokanetsika tsy ala ny amin'ny lalana izay soritan'Andriamanitra ho antsika satria izany no mahasoa antsika ary izany ihany koa no hahatonga antsika hipetraka mandrakariva amin'ny boky ny fiainana ny anarantsika. Ka ao aminao tokoa anie izany maharetatra amin'ny farany ary aoka ny fahareta ny fanahy ny ao aminao. Amen. Ray masina tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anainio izany. Tomoera mandrakariva ao anatinay Tompo ary tahanao amin'ny tananao mahery izahay tsy hivily lalana fa manaraka anao mandrakariva raoka ho tanjonay tokoa ny tanjon'ny lanitra dia ny hatonga ny anaranay tsy voafafa ny boky ny fianaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy
isan'andro.